Ankasitrano mbola manaraka ny logité hatrany mitoy ny fiarantsika mpiara-miasa farany amin'ny fizarana vatsim-pianarana izay nabe resaka tao ao ny postra malagasy tamin'ny alalan'ny hipoketra raha araka ny tarety generaliny. Miankina amin'ny fisian'ny vola sy ny lisitra mazava nefy izany. Miamoroso mankany amin'ny digitalisation ny postra malagasy kanefa nampanantena fa tsy ho foana velively ny fampiasana taratasy. Tato baovao mandrina tsara ny Doda Rajarinjato. Mpiara-miasa maromaro no nahatontosana ny fizarana vatsim-pianarana tamin'ny alalan'ny postra raha araka ny fanazavana tale generaly postra Ranarson Richard. Ny fizarana vatsim-pianarana izay miankina tamin'ny zavatra roa. Ny prestataire miara-miasa amin'ny ministère maromaro zahay ao. Any amin'ny faran'ny chaîne no misy ny postra malagasy, zany hoe misy asa maromaro izay tsy maintsy totosaina mandrapahatongavana any amin'ilay tena atao hoe paiement de bourse. Misy condition anankiroa zany izay tsy maintsy feno amin'ny resaka paiement na bourse io. Rehefa andeha paiement na bourse dia mazava ho azy hoe ity ny vola hozaraina, dia hozaraina amin'izy io vola io, ity ny lisitra ny bénéficiaire izarana an'ilay vola. Ireo zany condition anankiroa izay ireto sampana maromaro aty aloha aty reto no miandraikitra io zavatra io, mikirakira sy manamboatra an'ilay lisitra. Tsy ny postra malagasy velively no manamboatra lisitra, fa sampana hafa, ministère hafa no manamboatra ny lisitra ny mpianatra izay voasokajy sy voatondro fa ahazo sy hisitraka ny bourse eny amin'ny université. Tsy mikitika lisitra mihitsy ny postra. Efa ampiasana ny karta hipoketra amin'izao fotoana ny fizarana vatsim-pianarana, karta izay ahafahan'ireo mpianatra maka ny volany amin'ny ora itiavana izany fa tsy voatery milahatra intsony. Miamoroso amin'ny digitalisation ny postra malagasy kanefa nanamafy ny tale generaly androany fa tsy ho foana velively ny fampiasana ny taratasy. Raha mbola misy olombelona ambony ty tany ity dia mbola misy olona manoratra foana ao. Tsy ho foana mihitsy ny fandefasana taratasy raha mbola misy olombelona azy. Raha ny tena fivoarana teknôlôjia tsy manafoana ny taratasy mihitsy iny, fa hoe ny fiainany ekena fa misy fiainany ary tsy eto Madagasikara reny hoe miena ny fampiasana taratasy fa na any ivelany arany. Fa na izany naty izany dia mbola anisy sampana anankiray prestation anankiray izay mampidi-bola be ho an'ny postra malagasy ny fandefasana taratasy, ny fivarotana hadia, fivarotana timbre, satria ampiasain'olona timbre iny tena mbola mirobo be ao postra na dia hoe mirobobo ny teknôlôjia dia mandeha ihany koa ilay fandefasana taratasy. Zany hoe tsy manana perspective mihitsy zany tsika postra anafoana ilay taratasy fa au contraire rany iny enge ny identiténay, iny ny identité postra iny raha mahita logo ngamanareo ity ty zao tsy logo postra tena arangaranganay mihitsy le identiténay ity zahay ty, donc tsy zany tsy azo foana antsy fa ohatrany ADN tsika postra zany. Andray ny fiainambe fa raika amby efapolo any vondrona postra iky na UPAP amin'ny taona ho avy io isika rehefa nahazo ny fitantanany ity. Mariana koa fa ao anatin'ny filankevy fitantanana amin'ny vondron'ny postra maneran-tany na UPU postra malagasy.